Nitondra ny fahitany fahatongava-marika Ravalomanana tanindrazana ihany koa ny dokotera Rafaralay Malala Vonjisoa filohan'ny antoko Siva. Noho ny fitavozavizan'ny fitondrana iroso amin'ny tena fampihavana pirenena no nambaran'ny dokotera Rafaralay Malala fa antony naneriny ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana. Nambaran'ity filohan'ny antoko Siva ity fa na dia maro aza amin'ny fotoana nahafahan'ny filoham-pirenena nampiseho fampihavana pirenena dia tsy notanterahany hatrany izany. Maro ireo fotoana izay tokony nanaovana izany zavatra izany. Teo ny famoahana voka-pifidianana 320 sy 720 izay natolotry indray Ravalomanana azy ho eo am-pelantanany mba hisiany filaminana eto amin'ny firenena. Teo dia tokony nanararaotra izy nanao fampihavana pirenena. Faharoa, tamin'ny fanaovany fianianana teo Mahamasina dia tokony navorony teo daholo ny filoham-pirenena rehetra satria manana ny toerana tokony hanaovana an'izany izy. Mahagaga nefa fa 6 volana teoreny dia natao kalmam-bola atitra ny fampihavana pirenena, tadiavana tombotsoa natoko mba ho tafapetraka tsara. Noho izany rariny sitsiny raha ohatra ka nanao izay hatongavana eto Madagasikara andreo Ravalomanana, rariny sitsiny ireo communauté international raha nitana ny teny nomeny fa rehefa vita ny fifidianana dia izy mihitsy manao izay atody tonga eto tanindrazana ny filoha Ravalomanana. Noho izany aminay Ziva dia zo ny filoha Ravalomanana ny tonga eto Madagasikara. Zofenin'Andriamatoa Marc Ravalomanana hoy ny antoko Siva ary ho azy dia tsy vahaolana ny fisamborana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Momba ny fisamborana azy dia mampalahelo ihany ny zavatra any satria ny malagasy rehetra dia manana zo ody atandrazana ary Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao nanameloka azy fa ny fitondrana teteza mita izay fitondrany mpandresy. Noho izany dia tsy tokony ametraka mihitsy ny hoe manana sazy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ny fitondrany mpandresy no nanao an'izay zavatra izay. Fa raha ny raharahany 7 febroary dia tokony ho atao ny fitsarana ary tsy hoe hitsarana Ravalomanana nanaovana azy fa fitsarana ny 7 febroary ahitana ny tena marina izay zavatra izay. Entina manana dizadisa anisan'ny manohana ihany koa ny isiany fampiresahana eo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filoha Hery Rajaonarymampianina ny antoko Siva.